Tokolasy tokovavy ankafaliana no iarabanantsika rehetra ho amin'ity aliny sabotsy ity ary miarabantsika rehetra tonga soa indray ato anatin'ny fandarana l'invité du jour iresantsika manontolo mahakasika ny kolotsaina malagasy ny fomba amampanao malagasy manamba ino manokana tsika ho amin'izao aly zao andriamatoa Victorio RANDRIAMIHANTA izay Filoha Nasionalin'ny malagasy Iray na ny MA.I.HA izay efa tonga ato anaty efitrano ihany koa manasanao androso topoka. Miarabanao andriamatoa Victorio RANDRIAMIHANTA ary misotranao inday nanaiky ny fanasana ho amin'ity alina ity. Nisy fotoana somary nafanafana kely ny resaka fomban-drazana indrindra famadihan-drazana tamin'ny faraparany teo iny dia efa niantso anao ihany hoe andao mba iresahantsika kely izy io androany ianao namaly ny antso ary everiko satria ny fandarantsika farany dia be ny olona nanontany anahy ka mialohan'ny hanomboantsika misy laran'ny telefony eo amin'ny fahita lavitra eo dia afaka miantso mivantana ny vahintsika isika mba afahantsika manampy zany ny fantaniana sy ny fahalalana maro samihafa ao aoriana ny fandarana satria izay zany ny olana kely tamin'ny farany iny dia efa atsitiko ety am-pendohana. Miarabanao tompoko sotranao nanaiky nasain'ny fandarana. Ya miarabanao GASCAR dia miaraba ny mpijery ny Real TV ary miaraba manokana ny fandarana l'invité du jour ihany koa natratra ny fahefatona ankehitriny zava-dehibe zany fahefatona zany satria efa taona ny jerena efa taona ny tenenana nanako ihany zany zavatra any eto amin'ny fiainan'ny firenena sy ny malagasy mihitsy ka dia mirary soa mandrakariva ho an'ny Real TV ary manatena fa mbola hiara-hirihirian'ny vahoaka anabe ny vahoaka malagasy ireo lina amin'izany fandarana l'invité du jour zany. Mankasitraka indrindra tompoko ary misotra ihany koa firarintso dia mirasoanao sy ny ankonanao ny fikambanana ihany koa izay hoentinao ao anatin'izany rehetrarehetra zany sitraka ao aloha tsara ihany no mampatsiahy ho antsika ny tokantrano iza marina moa ny vahintsika ho amin'ity aly ity andriamatoa RANDRIAMIHANTA Victorio araka nambaraka teo dia ianao zany no Filoha Nasionalin'ny malagasy Iray Hasina malagasy Iray Hasina na ny MA.I.HA zany no fanafoizana azy ianao dia mpikambana eo anivo ny trano kultoraly malagasy ihany koa akoatran'izay dia tompon'andraikitra ao amin'ny orinasa ntseratsera SIM moa zany na ny système de sensibilisation multiple raha tsy diso dia akoatran'izay ihany koa mpanao gazety ihany koa anao aloha tenenina ho aso dia tsy fantatry ny olona mpanao gazety ao amin'ny revue MA.I.HA moa zany raha ny marimarina kokoa dia mpanoratra mpikaroka ihany koa ianao akoatran'izay dia mpampianatra fomba mampanao malagasy ary coordonnateur national na hoe mpandrindra national ny tombavao malagasy iray tamin'ireo ataontsika hoe nampiakatra an'izany lazany tombavao malagasy zany satria nangingina ihany izy io nisy fotoana ary mpikambana eo amin'ny asa fikambanana moa fito asina sa fito asina fikambanana fito asina andray ohatra kely satria ity zany zao misy boky tsika efa nitondra boky tamin'ny farany ity boky izay soratanao ity zany zao dia taridalana fototra ho an'ny fampiasana ny fanoro zany fa be dia be ny boky efa soratanao vetivety aloha raha sitraka ao tononoko kely boky izay efa nosoratana andriamatoa Victorio RANDRIAMIHANTA zany dia ao ny sahabo tedy andro malagasy ny hasin'ny fomba sy ny fiandrianan'ny tany ny hasina avozo hasina avozo ohatra mbola tsy hitako io boky raha io boky miresaka ny ranomanitra io sy ny hasina mbola tsy namaky an'io mantsy ny zava-miafy ny vakana iny efa hitatsika teo ihany koa zany ny fivoaram-pahalalana sy ny raokandro ny vato sy ny hasina ary ny farany moa zany ty nasiako ty zany dia taridalana ho an'ny fampiasana fanondro apahany any reo amin'le boky izay soratanao fa be dia be ihany soratanao dia le resaka inona moa ty le horoscope amin'ny teny gasy ty koa be dia be mitady an'izy iny dia apitako daholo satria voafantatry ny olona ianao ny vahiny ko mantsy
tsy de nalefako daholo le hafatra aloha so de adiniko rehefa avy eo ka raha masitraka ihany koa zany izy fotoana farany mba nironan'ny olona hoe ahoana ny fomba azahoany an'iny le boky le mahazo ny horoscopy malagasy iny zay ngamba ny mahakasika anao asa misy fanamarihana kely ho fianangamazaka mankasitraka tompoko eny ary irositsika ao anatin'ny resadresaka ho amin'ny ity ala ity araka ny nangatahako aloha le famadihan-drazana aloha mba nimboatsika anazy aby resaka zavatra avy tsika rehefa avy eo fa raha miresaka tsika ny atao hoe Madagascar dia iray amin'ireo firenena manao ny ataontsika hoe famadihan-drazana ny zareo indiana ihany koa moa anisan'ny tena miangaly an'izany fa amin'izao fotoana izao lasa miteraka ady hevitra izy io ohatrany ahoana famonozan-damba ve sa famadihan-drazana inona ny tena marina ka mialohany amaritana azy dia afaka manome ve anao hoe ohatrany ahoana ny hevitra finosy ny atao hoe famadihana voalohany aloha zany mbola tsy resantsika le fomba mampanao fa le hevitra finosy mihitsy ny famaninina amin'ny malagasy no mamadika zany ya rehefa mitenitsika hoe fomba malagasy dia anisan'ny famadihana tahaka ny fitampo fomba sakalava tahaka ny tsabora fomba betsonsaraka tahaka ny sambatra fomba tambahoaka tahaka ny tsangatsaina fomba antakarana ireo fomba rehetra eo dia fomba malagasy daholo ny ilazana azy fa samy misy karazana foka manatanteraka ireny fomba samy hafa ireny ary ny ilazany azy sy ny heviny ihany koa eto dia tsara mampafantatra antsika aloha fa ny famadihana vao miteny hoe famadihana dia tsy ilay razana no voalohany eo anatin'izay resaka izay fa vao mitenitsika hoe famadihana dia misy zavatra vadika ao ambadika izay famadihana izay zany hoe nisy trangam-piainana lava be ohatra avadika ohatra hoe misy olona narary nandritry ny taona maro na fotoana ela be dia misy ny fotoam-pamadihana an'iny mba hiainana eo anatin'ny fahasalamana indray misy trangam-piainana miainan'ny olona anankiray ohatra hoe nahantra nandritra fotoana naharitra be dia hivadika ho isan'ny olona mba manakatao amin'izay izy misy olona tsy nanambady dia te hiaina amin'ny fiainan'ny olona te hivadika eo amin'ny fiainan'ny olona manana fanambadiana indray izy misy olona tsy niteraka dia te hivadika eo amin'ny fiainan'ny olona niteraka sy manataranaka indray izy izay endrika famadihana izay no anisan'ny zava-dehibe eo amin'ny fiainana velona amin'ity antsoina hoe famadihana ity atokantsika mihitsiny zany hoe famadihan-drazana fa mifanindrindra amin'io endrika miseho io ny amadihan'ny malagasy ny razany zany hoe le famadihan-drazana zany dia anisan'ny trangam-piainana fotsiny anarahana ilay zava-misy izay zavatra tiana hiainana eo amin'ny fiainana zay zany ny antony ampiasaina n'io famadihana io tsy ny rehetra akory no liana amin'izany famadihan-drazana izany fa ny rehetra kosa dia liana eo amin'le famadiha-piainana eo amin'le trangam-piainana tiana hivadika zany hoe ny famadihana eo amin'ny malagasy zany tsy voatery le resaka razana sy mamono lamby iny ihany fa misy trangafa koa zany antsoina hoe famadihana zany misy trangafa ka mifandrindra amin'ilay famadihan-drazana zany hoe le famadihan-drazana zany no heverina fa azo apetraka amin'le fiteny hoe symbole n'ilay famadihana ny trangam-piainana misy an'ny tsirairay zany hoe atao mifanindry an-dalana zany hoe za zany zao raha nanana olana teo amin'ny fiainako araka ny ohatra nyraisinao teo mpitovo tsy nanambady na salamizany dia hivadika any amin'ny fiainan'ny mpanambady dia amin'iny andro ny atao hoe famadiha-pianakaviana iny karakara ny fianakaviana iny zany eo ihany koa amadihako amin'ny fiainako fomba amadihana ny fiainana zay ny tena antony anaovana ny famadihana zay no nahatonga ny malagasy tany aloha tany tsy dia nanana olana loatra teo amin'ny fandaniana amin'ny famadihana zany hoe tamin'ny malagasy tany aloha tany dia tsisy olana mihitsy zany fandaniana zany
satria samy manana ny tanjony ao anatin'io trangam-pamadihana anankiray zay tanterahana io. Ohatra hoe misy olona te hanao trano hoe za amin'io fiainako avy manombika eo io dia iaina ny fiainan'ny olona manatrano indray manombika eo. Za te iaina ny fiainan'ny olona salama finaritra amin'izay dia eny amin'ilay fotoam-pamadihana iny no anatanterahana izay fomba izay. Samy manana ny eritreriny, misy ny sasany manao fomba mihitsiny, fombafomba samihafa, misy ny sasany amin'ny fotoany fotsiny izy no mifanotrona. Zany hoe rehefa tonga ilay fotoana amadianao ny trangam-piainana eo aminao dia manatona ny fasan-drazana, manatona ny fianakaviana manontolo, dia tsy misy miatakataka ivela fasana fa mifanatona eo avokoa reo malagasy manana zavatra vadika eo amin'ny fiainany dia mifanotrona tahaka an'iren'le reny akoho zay manotrona anjanany. Zany hoe fihinina arotronao zanany rehetra mba tsy ho azo pahavalo, mba tsy ho azo tsampina, mba tsy ho azo naretina. Zay ny le anatonana eny amin'ny fasana sy hifanotronana. Dia rehefa mifanotrona eo ianao eo anatrehan'ny razanao dia eo ilay amadiana ny fiainana. Tsy misy olona tonga eny dia dia hikarakara faty ny andehanana eny amin'ny fasana teo amin'ny fiainany tolo, fa tena amadika fiainana izy, fiainana velona ny karakaraina eny amin'io fotoana io, fa tsy lay faty akory. Le faty iny dia fomba tsotra fotsiny natao avoaka tao dia karakaraina atambatra zay tokony ho atambatra, finosina indray dia alamina ny ao anaty fasana. Zay fotsiny aneny atao amin'iny fotoana iny. Tsy dia hoe misy fombafomba be tokony ho tanterana ka tokony andaniana vola be. Idirantsika mihitsy n'izay fomba izay fa ny tena marina aloha zany hatramin'izay natongavany antsointsika hoe fivavahana kristianina teo eo ihany. Fa rehefa tanty aoriana zany fa tena nandeha mafy be io antsointsika hoe kristianisme zany eto Madagasikara dia misy akaty amin'izay zany eo amin'ilay fivavahana anankiroa, fivavahan-drazana sy ny fivavahana kristianina. Zao zany le tena olana mivavaka amin'ny maty le mamaty hoe rehefa maty dia maty sy tokony kitihana intsony sy misala amin'izany. Le fomba rehetrarehetra miodiny impito amin'ny fasany ka melohany amalinana zay hoe inona le fomba sy mety azonao azavaina ary hoe ohatry ny ahoana aloha ny atao hoe fombafomba rehetra ao anatana famadihana manomboka amin'inona ka hatrany amin'inona, makaiza sy makaiza ary inona ny dikan'ilay fomba izay atao. Ya io moa nina mihitsy zany hoe tsy dia tena iresaka an'izay tsony satria efa betsaka ary lesona ataon'ny mpianatra any ampianarana mihitsiny lay fomba mampanao ny famadihana. Fa na izany tsy zany dia petrakantsika ihany ny famitinana an'ireny tranga ireny satria tsy vita vetivetika zany. Fa na izany ary dia tsara mampafantatra antsika fa ny fotoam-pamadihana araka nazavainao tao dia hoe ny malagasy ve mivavaka amin'ny razana. Atreto aloha ny teny hoe mivavaka dia tsy fomba kristianina. Ny kristianina dia tsy mpivavaka fa ny malagasy no mpivavaka. Fa tonga ny kristianina dia nijery ny fomba malagasy hoe inona ny ataon'ireo malagasy ireo rehefa misy olana eo amin'ny fiainany dia mivavaka izy. Dia dia inona le ataony le mivavaka dia mamaha olana izy. Zany hoe misy zavatra anankiroa mifanolana eo amin'ny fiainany dia izay no vahavahana hiavaka. Vahavahany ny trangam-piainana iny dia iny no nalain'ny kristianina hoe ay ve fomban'ilay malagasy zany rehefa misy olana dia avahana samy manany Hasina MA.I.HA azy ilay zavatra mifanolana na ilay olona mifanolana na ilay trangam-piainana mifanolana.
dia vahany iny hiavaka tanisaina ohatra zany mba hampazavazava azy kokoa de hoe raisitsika hoe ny ohatra misy stylo anankiray sy labzi ohatra mirehatra de ampifanolanindreo stylo sy labzi reo de mbola afaka manoratra ny stylo fa mifanolana amin'ny labzi mbola afaka mirehatra ny labzi fa mifanolana amin'ny stylo fa saingy ilay stylo tsy afaka mandeha tsony tsy afaka tonga aty amin'ny braony GASCAR satria misy labzi mifanolana aminy de ino no avana hiavaka tanisaina ny Hasina nanany tsirairay ohatra hoe rakoto sy rabe mifanolana na rakoto sy rasoa mifanolana de avana ny Hasina mampiavaka ny rakoto avana ny Hasina mampiavaka ny rabe de rehefa voatanisa ny hasin'ireo tsirairay ireo mba hiavaka amin'ny toerana misy azy avy zay nantsona hoe vahavahana hiavaka vavaka dika zany tsy manao an'izany ny kristianina fa ny kristianina mangataka zavatra zay ilainy any amin'ny Andriamanitra inony de ny dikan'izany ny malagasy nefa mpivavaka hatramin'izay tongena izy ohatra ka nisy zavatra ny fanolana tamin'ireo olona efa maty taloha fahafatesan'le olona izy de nisy trangam-piainana nampifamaly azy ohatra de mangataka famelana izy na te hivaha amin'izay ny olany de lasa izy mivavaka eny amin'ilay manana olana aminy zay natao hoe vavaka tsy voatery amin'ny razana ihany zany ivavahana fa na ny olona samy olona ary de afaka samy olombelona de afaka vahavahana hiavaka ny Hasina MA.I.HA ny tsirairay zay endrim-piainana zay dia MA.I.HA ny malagasy zay ary zay le masarotiny amin'ny malagasy hatramin'izay hoe olona manakasina ny tsirairay fa taty aoriana dia nalain'ny kristianina le fomba fivavahana le teny hoe vavaka ny nalainy fa le fomba fivavahana tsy nataon'ny kristianina kristianina zany tsy mivavaka fa mangataka samy hafa zay zany le vavaka ny malagasy zany avy amin'ny hoe vavahana hiavaka zany hoe misy hasina anankiroa samy hafa de vavahana izy hiavaka tsara ao anatin'le izy fa zao aloha so de mba afaka aloha na de hoe fitinina kely ary satria MA.I.HA mihitsy lay atao hoe famadihana andriamatoa Randriamihanta Victorio ohatry ny ahoana le fombafomba ao anatin'le famadihana afaka mba mitanisa kely ve anao satria fantatry ny olona aloha de milalao faty de loloavina de de mihodikotina ka ohatry ny ahoana le izy raha ohatra ka voalohany aloha zany dia manasa aloha ny olona rehetra zany hoe matety ny fanatanterahana ny famadihana dia eo amin'ny isa tsy ankasany taona zany hoe mety 3 taona 5 taona 7 taona 7 taona 12 taona zay mety amin'ilay fianakaviana no anatanterahana zay famadihana izay aloha zany ny fotoam-pamadihana faharoa dia ny olona rehetra manana zavatra tiana havadika eo amin'ny fiainany no mifanatona de mifamory hoe zay de te hikarakara famadihana te hanao trano zanakay te hanao te ahazo fiara am'izay te hiaina amin'ny fiainan'ny olona manana fiara te hiaina amin'ny fiainan'olona manambady de mifamory reo olo ireo de amin'io fotoana io dia ho karakaraina ihany koa ny razana zay ra ny andohany natao hoe razana de ra na izy ny tsirairay dia manatona de mifanatona de mifamory de safidina ny fotoana de rehefa voasafidy ny fotoana anatanterahana izany mety ho an'ny rehetra saika mazana amin'ny andro ririnina no anatanterahana an'izay ny antony de tsotra satria amin'iny vao mitsika ny rano tsy mando ao am-pasana dia avoaka ny razana dia
finosina na ihany koa zany hoe ao amin'ny lafiny ara-piarahamonina dia vorina ny fiarahamonina zay olona nasaina rehetra no manotrina any ary manana zavatra karakaraina tiana havadika eo amin'ny fiainany ka ny olona na ny taranaka na dia lavitra be aza dia tonga avokoa manotrina izay famadian-javatra izay na famadiam-piainana izay na famadian-drazana izay azo atao eo daholo zany zay neverina fa hiainana ao anatin'ny fiainam-baovao indray ao arinan'io fotoana io dia vory fianakaviana vory ireo nasaina dia atao amin'izay ilay fikarakarana maro samihafa zany dia eo moa misy hoe nenay sy nalanonam-be mihitsiny amin'ny olona saina rehetra zay tianasany rahanina zay tianao an'izao ny olona rehetra koa zany dia lasa manatona anazy andreo mpikarakara reo hoe zay mananjavatra mba tianay anampiananareo fa zahay dia mananjavatra maro mba tianay ho avadika amin'ny fotoana io mba hiova amin'izay ny fiainana ary zay miendriky ny tsodrano atao mandritra ilay fotoam-pamadiana dia ao arinan'izay zany ao arinan'izay fotoan'izay dia mifamory ny rehetra tonga amin'izay le andro ny famadiana tonga ny andro ny famadiana rapitso ny famadiana androany na telo andro na efatrandro alohan'io fotoam-pamadiana io dia manadio ny toerana misy fasana satria io no ivorian'ny fianakaviana dia doivona soroana esorona daholo ny krihatra rehetrarehetra manodidina ny fasana ary lokona fotsy ny fasana na asiana tany fotsy ny fasana nyhevitr'izay dia teo izy zany ny fangaro voraka tao anatin'ilay krihatra sy tamin'ny tany rehetrarehetra dia lokona fotsy izy zany mba hanavahana ny fisian'ilay fasana ho karakaraina anankiray zay fa anisan'ny anton'ray lehibe dia ny hoe miavaka manokana izy satria tsy misy ny fotsy dia tsy hanatona ny zavatra ratsy na maloto dia doivona zany le fasana sy le manodidina azy mba tsy hisy onja ratsy intsony manatona an'io fasana io mba tsy hisy hery ratsy intsony manatona an'io fasana io na ireny leverin'ny olona fa mpamosavy ireny tsy samakeny amin'ny fasana raha vo avy nolokona fotsy ny fasana iny moa zany dia mbola azo atao hoe fandalinana lalina dia lalina kokoa ao anatin'ny MA.I.HA satria ireo ambaratonga mpizokiana ao anatin'ny MA.I.HA no manao an'ireny seapikaroana sy miresaka an'izany fa amin'ny firesahana amin'ny sarababem-bahoaka amin'ny aina amanjery ohatranytony zany dia atreo an'izay hazany vahoaka ny fampiresahana anaovana izao resadresaka ohatr'izay fa rehefa ho an'ny mpandalina ho an'ireo mpampianatra mpikaroka zay tonga ao aminay no manao an'izay fandalinana lavilavitra kokoa zay fa ny tianambara zany dia vita iny eo moa misy an'le hoe ny fomba ataotsika amin'io misy manao hoe zay iantsorazana dia azo ny atao zay tsy voatery ny rehetra manao an'ireny fa mety fomban'olona izy matsy iny no hitan'ny olona zany ao anatin'le izy misy hoe melohany andeha eny amin'ny fasana dia misy dadato na dadabe aloha mandeha dia atsoina tsiraina eo daholo ny anaran'le razana ho avadika izy nareo hoe ho avy zay sotrany dia zay zany dia hoe rito ve miresaka maty sa ahoana ny fandehan'izany zavatra zany misy ndray ary moa hoe nanofy dia hoe mangatsiaka zay fa finosy lamba dia ndaotsika matika fa mangatsiaka ondry dadabe ka zavatra ohatr'izany zany no lasa niteraka adihevitra tsy fantatro hoe tsisy dikany ve zany nefa mampiteraka adihevitra ihany zany ao anatin'le izy ary ny tena manahirana dia mandany vola ny malagasy manao an'izany famadiany zany mandany vola tena hoe fety
ary manasa tsy niavana ntsony fa mipiraitana n'olona rehetrarehetra fokotany mihitsiny hatramin'ny commune hafa ary de tonga mihitsiny a de misy ndray nefa n'olona miteny isaky ny avy manao famadihana de misy loza accident miady le fianakaviany lantaranaky bokatrosy ka lasa ohatr'izay lasa mifanao ataky isany ohatr'izany zany le izy ka ianao zany rehetra zany mampiaro ny fomban-drazana anao zany fikazavainao daholo ve zany rehetrarehetra zany ya voalohany indrindra aloha dia tsy misy an'izany mahantra ohatrina famadihan'izany malagasy raha toa zany mahantra ianao ohatrina famadihana de nisy tsy mety natao tao zay ny antony voalohany malagasy zany tsy mahantra fa ny famadihana de hivadika eo amin'ny fiainana ny eritreretinao ho tsaratsara kokoa ianao ao aoriana famadihana ary saika tsikatra zany ho an'izay olona tena manatanteraka ny famadihana amin'ny tokony ho izy de miova sy mivoatra trano ny fiainana ary miova any amin'ny tanjony foana izy isaky ny vita ny famadihana resakytsika hoe miantso razana tena antsona tokoa tsy hoe le antsona hoe antsona izy de tonga eo anatrena fa fanehoam-pahavononana avy amin'ny velona no antony andehanana eny amin'ny toeran'io hoe tongeto zahay maneho fahavononana hikarakara ny anareo karakara anareo razana ato anatin'ity fahary asina ity na fasana de efa tonga eo zany reo malagasy reo de tonony eo reo anaran'ireo razana zay neveriny ho karakarainy zay anisany fanaony malagasy tsy ny rehetra manao an'izany ary tsy ny rehetra koa ny afaka iantso an'izany fa arakarak'ilay fomba mpianakaviana ny olan'ny malagasy zany de misy fomba mpianakaviana anankiray mba hitany hita mpanaratsy de iny no hitariny sy aratsiny de hoentiny atao hoe fomba malagasy rehetra zay foana zany no fomba entina anaratsiana ny hasy ny fomba malagasy rehetra ny kariny manao ny ataony ny saka ny voatapatrambo ary io zany noho ny tsy fahalalanao no mahatonga anao manaratsy an'ireny fomba reny ihany koa satria raha tena lina ianao de tokony anatona mpahay an'le fomba ary ifanazava amin'le olona fa tsy hoe mba hampisongadina anao eo anatrehan'ny tontolo misy anao na sehatrasa misy anao na sehampiarahamonina misy anao de zay hitanao eo no angalanao foto-kevitra hoentina anaratsiana nylay ao fomba malagasy ary eto amboniny tany tsy misy olombelona manaratsy ny fombany afa-tsy ny malagasy rery any ary ny malagasy rehefa manaratsy ny fombany de mihevitra nisongadina ao anaty fiarahamonina zay foana no hevery malagasy fatao satria ny fomba ny hafa rehefa alatsiana de heverina fa tsaratsara kokoa no misy anao eo anatrehan'izay trangam-pianan'izay zany mbola adevitra hafa ihany koa zany azo resahana sy velarina kokoa fa ny zava-dehibe zany de hoe rehefa misy zavatra karakaraina momba ny razana sy tanindrazana amin'ny malagasy tsy misy fandaniana izany ary malagasy dia manatanteraka an'ireny ampitiavana ary malagasy de matoky tsy hoe mino fa matoky izy fa mahazo fitahina ao anatin'io fikarakarana ny famadihana io eo ny rehetrrehetra ny manontany ka io indrindra le adevitra io hoe mitavy ny razana de rehefa nytanina le olona manontany nyteny an'izay hoe mitavy ny razana de fantatrao ve ny dikany hoe fitahina inona ny hevitra le hoe mita amin'ilay olona anankiroa amin'ny mpandala ny finoana sy ny fomba malagasy hafa ny hevitry ny fitahina aminao hafa ny hevitry ny fitahina ka aminareo mpandala ny fomba zao ohatrany ahoana ny hevitry le fitahina dikany hoe taha dikany hoe taha de misy zavatra anankiroa ampitahana tahaka izao
na tahaka iry tahaka ny atsy dikany hoe fitahina de milaza fahatsarana milaza zavatra tsara milaza zavatra tiana milaza zavatra akatoavina ary iainana ireo zavatra tsara ireo zany hoe rehefa mangataka fitahina ianao zany de tsy angataka fitahina ratsy hoe zavatra ratsy no angatahana fa zavatra tsara no angatahana zany hoe mangataka am'le maty any ke zany de apetraka aloha eto fa tsy le maty akory tsy le faty tsy le kadavra akory no angatahana fa ino miverina ohatran'ny zavatra fa ilay miainany fiainan'ilay fahaveloman'ilay le maty no nisy zavatra tsara tany saina am'le fotoam-pamadihana satria izy tany nandritra ilay fahafatesana nandritra ilay fahavelomany de nandalo tao anaty fahafatesana dia avadika izy rehefa avy eo hitanisana ny zavatra tsara ny ainany tsy misy olona amin'ny fotoam-pamadihana ka hitanisan'ny lafy ratsin'ilay maty fa manomboka eo ny hitanisana lafy tsarany sy iandrindrana n'izay zavatra tsara vitany teto amin'ity fiainany ity ny olona zany ny razana zany amin'ny malagasy dia eo amin'ny fotoam-pamadihana no ivadiany amin'ny zavatra tsara am'izay ny tanisana sy atserovana azy fa izy le velona fa tsy hoe mangataka akory hoe mba meo an'izao zay mba tahio zay mba jerevina ekizy mba omeo tahaka an'izao mba omeo tahaka an'izao dikan'izany zao aloha tsara fantaratsika fa tsy voasaka amin'ny fahafatesana tsy voasaka amin'ny fahafatesana ny fitiavana zany hoe tsy hoe efa maty akory dadanao sy mamanao de tsy tianao tsony izy efa maty akory ndreo razambe ireo de tsisy fitiavana anao fa na manaiky anao na mivetsaka milaza any tsy tia atsony reny fa za ihany ny tompon'ny tenako zay tiako atao sy safidiko tsy safidinao ny fiainanao sy ny vatanao tsy safidinao ny fiainanao sy ny vatanao satria ny raha mikorinao aminao dia avy amin'ireo razana ireo ka mbola afaka mifandray nefa ny vely afaka mifandray tsara fa zay mampiavaka anao zay ny tsy hitovizanao amin'ny hafa ny olona tsy manana na tsy mahay na tsy te ampitovy azy amin'ny razany no reny manaratsy ny razany hafa ireny na tianao na tsy tianao de za zao dadako sy mamako ny efa maty fa mbola velona zany dadako sy mamako zany satria raha mikorina ato anatiko de raha an'izy ireo metiko miaina ny tarehako de avy amin'izy ireo ny fombako de fomba an'izy ireo ny fiainana iainako ny tontolo misy de avy amin'izy ireo zay le fitohizany taha ny ra mianaka fitohiza taranaka ka noho izany zay no mahatonga ny GASCAR ohatran'izao tahaka izao ny tarehan'ny razambe any GASCAR ka le olona tsy te ampiseho ny tarehan'ny razany no manaratsy anao GASCAR izy amresaka razany zany ranga ny fotoana ohatran'izao fa tsy any fanatiana na tsy tiana de io foana ianao tsy mampiova endrika anao tsy mampiova ny raha mikorinao anatinao ny tsy fanekenao any razanao de izy zany tsy hitirany amle hoe de ahoana zany hoe raha razana sy hita foaza hiady vomanga tsy fantatra ka rehefa tsy angatahanao fitaha iainana ary ny tsisy an'izany hoe razana tsy mitaha zany ny malagasy misy ihany koa raha le fiteny hoe raha mitany razana de ny kamboto no sambatra indrindra satria manino de satria le olona zany mangataka tahaka izao amin'ny raha na izy azy zany hoe te hiverina izy amin'ny hasina ma izy azy hoe za te hiaina amin'ny tahaka n'lay razako satria tsy akatahaka ny any ivelany raha misy vazaha de tsy akatahaka ny amin'le fiainan'le vazaha
hoe ohatr'izao ny toetran'le vazaha sy ny fomba sy ny rehetrretra dia alaiko tahaka iny fa ny fomba ara-boajanahary mikorina ato anatiko dia le razako no mikorina ato anatiko ary zay no natonga le somary mifanohatra amin'ny kristianina ry zareo mifanohatra amin'ny kristianina koa manao hoe raha mitaha ilay Andriamanitra ivavahanareo dia nareo no tokony ho sambatra indrindra satria enina ihany ny zavatra angatahanareo amin'ilay razan'ilay ivavahanareo dikan'izany tsy ilay olona ny fampitsarana eto sy ny fiainany fa ilay zava-misy eo amin'ny fiainana zany moa zany dia endrim-pandalinana avolenta eo anivon'ny MA.I.HA fa tsara fotsiny afantarantsika hoe makaiza moa zany ilay malagasy amina fotoam-pamadihana tahaka izao dia tonga daholo zay rehetra manana zavatra tiana avadika eo amin'ny fiainana no manatrika famadihana fa raha tsy misy ninona tokony ataonao aiza makeny fa manjary ankahala ny hafa fotsiny no alehanao eny manjary hitsikera ny hafa nefa na hitsikera ianao na tsy hitsikera ka manotrina dia voaro ao anatin'ilay sehatra anankiray hifanantonana miaraka amin'ny fasana eo miaraka amin'ireo razana ireo enatra ny resaka lamba ihany koa somary miteraka devitra kely andriamato Randriamihanta Victorio ny lamban-drazana so dia azonao azavaina zany ity le resaka lamba ity raha mety aza hoe ohatriny ahoana ny amin'ny lena dia ohatriny ahoana ihany koa ny amin'ny maina ny fatorana ihany koa miteraka devitra ihany koa raha mba azonao resana kely ya voalohany indrindra angambany tsara ny mampafantatra atsika fa ny lamba tavoahangy na ny nylon na ny sase dia tsy miditra pasan-drazana tsy miditra pasan-drazana tsisy fasan-drazana malagasy nisy sase zany na nisy nylon zany na nisy lamba tavoahangy zany taloha fa io ny fototry ny olana amin'izao fotoana satria lasa finosina sase daholo ny razana malagasy amin'izao fotoana izao ny nylon dia milaza avy hatrany fa isolant zany hoe manelanelana ny hery anankiroa samihafa ny nylon ohatra hoe misy fil zao atao amintsika fil matanjaka be mitondra courant 220 volt 1000 watt ohatra fa rehefa finosina nylon io dia nakasihanao na lelafinao ara dia tsy misy fetraikany aminao tahaka izay koa ny razana nisy vanim-potoana teo amin'ny 30 taona latsaka kely teo zao no nampiasain'ny malagasy ny lamba tavoahangy na ny lamba nylon nanomboka tamin'izay ihany koa ny fisarahan'ilay hasin'ny razana malagasy tamin'ny malagasy fa ity le lamba tavoahangy ity zany tsy lamba malagasy kay zany fa lamba nylon lamba sinoa io nataon'ny sinoa hika anaovana akanjo velona anaovana doublurana sakosy fa tsy namboariny sinoa ho an'ny razana malagasy ohatriny ahoana zany le tena lamba tokony izy ary zany amin'ny voalohany aloha natao hoe lamban-drazana malagasy dia lamba landy rehefa miteny hoe lamba landy tsy ilay landy biby ihany le lafo be fa misy koa ny antsoina hoe landy hazo zay vita amin'ny kofehy zany landy hazo na coton reny no miara-levina amin'ny lay razana reny no famonosan-drazana malagasy taloha aza rehefa misy maty dia mbola esorona daholo ny eny akodiny sao dia misy nylon amin'ireny akanjo anaovany maty reny satria ny lamba tavoahangy dia 500 taona voapotika fa ny razana 520 taona dia efa lasa vovoka tanteraka ny olana misy zany dia ao anaty fasana feno lamba nylon be da be fa ny razana dia
mitokana ao anaty fasana dia izany zavatra any no anisany miteraka olana eo amin'ny fiarahamonina indray satria rehefa atsitokotoko na atsitokatokana ny razana dia misy fetraikana aty amin'ny fahaveloman'ny taranaka tahan'ilay ra mianaka azo voakely aloha le tena ifandraisan'le lambany ilao amin'le fiaina velona indray matsy mahatonga zay ny fandraisany tsotra be hoe rehefa tonga ao pasana ianao dia ny razan'ny dadabe anao na ny razan'ny ray aman-dreninao mitokanetsy ny dadanao mitokanetsy ny mamanao mitokanetsy ry dadabe sy ny rehetrarehetra fa ny malagasy nefa dia velona iray trano maty iray fasana zany hoe rehefa mitambatra amin'ny dadabe ny zanany ry dadasomana dia zay taranaky dadabe rehetra dia lasa manana endrim-pifankatiavana ho azy eo amin'ny fiarahamonina zay le razana iraisana ka rehefa mitambatra i dada sy ny ralahany dia mifankaty ho azy ny taranak'ireo rotota ireo zany hoe mifankaty ny taranaky dada sy ny taranaky ralahany dada sy ny taranaky zay milevona ao anatin'ny fasana io fa mahatonga an'le olana amin'izao fotoana samy manokana ny azy atiara ny tena zava-doza ihany koa misy manam-pahaizana misy zanaka mba nianatra tao anatin'ny fianakaviana dia mametraka ny soratanany eny amin'ny maty dia ampidirina ao pasana rehefa avy eo fady mihitsy nyreny manoratra amin'ny rehefaty soratany reny hoe dadabe raha anina satria ny soratananao dia hoentinao mivelona ety ambonin'ny tany fa tsy alevina manaraka ny razana any am-pasana any dia ohatrinao zany tokony atao zany raha ohatra ka satria mety misy karazana fianakaviana mantsy ifaty amin'ny taranaka faefatra fahadimy fahaenina mbola fasana raha ihany hitambana dia mba ahafahana manavaka an'ilay fa maninona no avahana ny atao hoe maty iray fasana efa tonga ao pasanao tsy misy hoe avahany ty fa ty misy vovoka ny dadabe ihanina dia ty vovoka ihanina rehefa ho avy ohatra le famonosan-damba avy eo dia tsy fantatrao aiza le anay dia aiza le anareo dia ahoana zany ka tsy misy anay sy anareo rehefa tonga lay fitaom-pamadihana fa arindra ny ao anaty fasana zany hoe ny vampitao-pahafatesana no mampiray zany hoe raha toy izy atokana dia mbola tsy rava mbola tsy tokony hitambatra amin'ny razambeny fa rehefa tonga amin'ny fotoana hitambarany amin'ny razambeny dia afaka fitotaona na 12 taona famadihana fahatelo na ohatra zany dia efa azo atambatra ireo razana ireo ny antony anaovana fasana iray dia miverina ho vovoka iray ny taranaka rehetra fa tsy hoe mitsitokatokana ny taranaka hoe ty taranaka dadabe anay fantatro mihitsy ny dadanay ka dadanay nampanaovina akanjo ohatran'izao sy ohatrao dia atraiza ny dadanao no mitokana ary izay endrika ny verinao fa mampiavaka ny dadanao zay any am-pasana dia mitarika fisarahany fiarahamonina zay zany le hoe maty iray karandoa zany zay ny antsoina hoe iray karandoa amin'ny malagasy ary zay iray tsoalana dia iray karandoa ao anaty fasanao fa tsisy tokony hisaraka izany any anaranga atokana eto dia le mba zanaka mba nahay kely tao anatin'ny fianakaviana mahay manoratra dia misy mampirisika hoe ianao mahay manoratra fa soratetsy amin'ny tsy faty itsy ny anaran'ny dadabe raha anina dia soratananao no ampanarahana ny faty makany am-pasana levina manaraka ny faty any tsy fanao zany teo amin'ny malagasy fa ny soratananao dia vokatry ny fahaizana mampahalalanao hoentinao mivelona ety ambonin'ny tany ka raha nanoratra faty ianao ka nanaraka ny maty iny ny soratananao dia misy fetraikany amin'ny fiainanao manokana sy ny fahalalanao reny zavatra
ireny zany hoe efa misy sombo-pahalalana zay nitrandrahanao tetỳ amin'ny fotoam-pahavelomana efa melevina miaraka amin'ny faty any am-pasana ka fadiana zany re manoratsoratra razana ireny ny malagasy taloha tena manao famantarana ny razana raha ohatra ka voatery atao amin'ny toerana tsy tokony ametrahana azy ilay razana zany hoe niverina fa ho afindra amin'ny fotoana hafa tsy anarana no atao amin'ireny fa na vato na tamimaty na brique zany na kapila zany ireny no amboarina dia misy famantarana manokana hoe zao ny endrik'ilay izy dia apetraka eo amboniny dia ireny nafantarana an'ilay razana hoe misy ohatr'izao miaraka amin'io na eo andohany na ao anatiny ao na finosina miaraka aminy ao dia iny rehefa avy eo ny angalana azy tsy fomba malagasy zany a ny manoratra faty eto zany dia apetrako tsara ary tsy fomba malagasy mifony sasena amin'ny fonony ilao ny zava-doza anankiray ihany koa GASCAR tao anatin'izay 30 taona nanomboka teo amin'ny 7 taona moa izany zao no tena marina nampiasain'ny malagasy an'io lamba-tavoangy io no natongavany alatra taolapaty ihany koa teto Madagasikara zany hoe rehefa finosina saseny fatin-javatra anankiray ohatra hoe misy fatina koa ka finosinao amin'ny ilao dia apetraka ao fotsiny iny afaka herinandro dia mihitsana ny nofony ary miavaka ny taolana dia tonga amin'izay mpangalatra taolapaty ohatran'izay ny zava-mitranga amin'izao fotoa ny fasana vaky rehetra dia saika le fasana misy lamba-tavoangy daholo anananay proof zay satria ny tena zany mampianatra n'ilay olona trangan-doza ohatran'ireny amin'ny fanarena-kasina ary eo mifototry ny olana amin'izao fotoana satria efa nasiana famantarana manokana nosoratana le razana dia rehefa avy hoe tsy hita tao ny tanany ny tongony ny ana lohany sisa tao dia hoe dadabe anay very ny anina dia jereny hoe tsy misy taolana miparitadritaka dia tiangambany anazy dia atambatambatra dia fompinosina dia araizany ny anina dia ianina tsisy tsony nefa kay mety tsy taolany io fa taolana razana hafa dia teraka sahotaka eo amin'ny fianakaviana fa rehefa vovoka iraisana io na taolana iraisana daholo izy menakavy dia midika zany fa miray hina ny taranany ny anisan'ny famatoram-pianakaviana ihany koa sy fihavanana ho an'ny velona ilay fampiraisana fampitambarana ny razana zay ny antony hanatanterahana ny famadian'io amin'ny fotoana iny mba hoe amin'ny fotoana io dia ho atambatra ny dadantsika dia ahoana sy ahoana amin'izay ary natao zao avy ny fomba atao ary eto dia tsara mampafantatra antsika ihany koa somary iazakazahana kely le fotoana fa tandremo fa tsy fanaoany ren'le hoe manolotra lamba hoe ty lambandrazana ty lamby tya dia atolotray ho an'ny ranony ty lamby tya dia atolotra ho an'ilay maty tsy fanao reny tsy hoe tianao be na lehibean'ny fokotaninao izy na olona tena akasitrahanao dia anaovanao lamba manokana dia karakaranao lamba dia atolotra ho azy eo ny razana tompoko dia ny olona rehetra tonga mamangy mamaha gina zay ny atao hoe mamangy ny olona gina tsy mahateny intsony no azo pahoriana tonga mamangy ny olona dia mitondra lay vola ary io vola io dia ateriny ao amin'ilay olona gina vahana gina lay olona vangina no anaterana vola ary efa eo ampanaterana an'ilay vola no apetraka ny ozona hoe ty tompoko no singandandy ampombana maty sy faodra maso ho an'ny velona zany hoe tsy io vola io zany dia ho an'izay zavatra zay fotsiny ihany faodra maso ho an'ny velona sy singandany ampombana maty efa hozonina mihitsy zany le vola hanaovana an'izay dikan'izany iny vola iny no alaina ary dinia fianakaviana dia lasa hividanana lamba hikarakarana ny lamba aminosana ny razana fa tsy hoe zay olona tonga rehetra
dia mitondra lamba aminosana an'io razana tsy mapety an'le hoe ny olona tsy mapety azy voalohany tsy manana didy ny ivelan'ny fianakaviana sy ny taranaka amatotra na amono ny razanao fa raha olona tsy azo antoka iny dia misy fetraikany eo aminao sy aminy matetika ny olona mpanome lamba ohatran'ireny natonga an'izany olan'izany teo aloha dia misy olona fatany fa nanao ratsy ho an'le olona izy fo fahavelony dia vao maty le olona dia anaterany lamba sase na lamba tavoangy na lamba nylon ilay olona tompo-pahoriana hoe tia minosana azy izoleo fa sao misy fetraikany amin'ny fiainanay ny ratsy nataonay dikan'izany tandremo fa rehefa tsy hoentin'ny verina ny lambany dia dory satria tsy fanao ny hoe misy olona tsy azo antoka manome lamba aminosana ny razana ary voatsikatra zany tamin'ireo fikorotam-pianakaviana rehetra izay nizahanana lamina tateo ariana hoe iny nisy fahoriana tao aminareo tamin'ny fotoana manahoana izavy nanome lamba tao anatiny io namonosana ny razanareo dia samy tanisy eo ianina ireo olona ireo nefa ty olona ty nefa tsy azoazonay fa olona mpankahalanay nefa ny lasa nanolotra lamba aminosana ny razanay ary mbola lamba tavoangy ny natolony dia izole tanteraka ny razanay mahatonga ny korotam-pianakaviana samy hafa eo tranga amseho zany ininay resahana zany satria raha apetraka ho zava-miafina sy tsy azo resahana dia lasa miteraka olana ho atsika malagasy foana ny zava-misy rehetra ary reo le olona tena miinsista filaza azy manery mihitsiny hoe lamba tavoanganina ngany atsika lamba tavoangany mety tandremo fa misy tanjona hafa ao ambadik'ireny mazana eo ny tsy fahalalana fa eo ihany koa ireo manana tanjona miafina ao ambadik'ireny anisan'ny antony izao fanentanana nataona izao hoe averenao amin'ny asina ny lambamena malagasy fa rehefa tsy miverina amin'ny asiny efa tsy finosina lambamena ny razanao dia misy trangam-piainana be da be izay mahatonga ny ady ary izay no anton'ireny famadihana ireny amin'izao fotoana hoe isaky misy famadihana dia esorina daholo ny lamba tavoangy rehetra ao fasana fa hoe amin'ny sisy zay tsy hanao tsony dia inona ny ataonareo dia ty ambony fehasinay lamba mena amin'izay lamba lany tsara tare mihitsy fa ny ao anatiny ao efa nizolena tamin'ny lamba tavoangy tsy izay ny fanao fa tena esorina daholo mihitsiny dia atambatra izay razana tokony hitambatra atambatra amin'ny mpivady atambatra amin'ny mpianaka atambatra dia toerana ray ny fasana malagasy tsy feno zany amin'izao fotoana tena misavovona be fa tena satria no le lamba tavoangy ny mahatonga an'io fa tsy razana akory ary rehefa voafono ny razana voafono lamba landy tsy voatery le lamba landy lafo be akory fa zay lamba mety levina dia atambatra ny razana dia levina indray ireo dia tonga ny fotoam-pamadihana manaraka dia atambatra indray atrany tsy feno mihitsy fa misy fasana ny anjato taonany tsy feno dia levina foana ngeza be izy amin'ny lefa mitambatra 5 indray razana anankiray fa afaka 5 taona jirena kely sisy dia atambatra indray atrany dia tsy feno fazana talohany feno betsaka ny hoe tsy efa fasapona io efa nalaina daholo ny razana amin'izao tsy misy fasapona zany tsony fa fasapeno feno be daholo fasana rehetrarehetra ny antony dia io razana tsy mitambatra io fa mitsitokatokana izay miteraka fitsitokotokona ho an'ny taranany aty avelany ihany koa
zay zany anisan'ny antony ray lehibe mahatonga ny olana taloha rehefa avy manao famadihana mbola tsy vita ny famadihana vavomianao daholo ny taranaka de efa velona ny firaisankina de ahoana zao ihany na aiza zao inona ny tokony atao maninona zao ihany tena mifanohana ny fianakaviana am'izao fotoana vo miala eny am-pasana de fa raikitra velo tavoangy korotana fanindrinindry mampisy ny problema isan-karazany vokatrilay lamba tavoangy mahatonga ka teo Malagasy zany GASCAR tsinona de tsy misy fomba na avory ny fianakaviana rehetra akoatra ny famadihana tsy misy fomba tranga teo amin'ny fiainan'ny Malagasy na afahana Iray ao anaty fokotany manontolo na fokotany hafa na commune hafa afa-tsy ho famadihana io ihany zany hoe raha mbola te aprahina te hisongadina ao anatin'ny fiarahamonina ny fihavanana dia amin'ny alalan'io famadihana io ihany amin'izao fotoana le famadihana dia natao hampidina ny mpiarabelona indray zany zany hoe nisan'ny zavatra ezahana ho averina amin'ny MA.I.HA azy hatraminy hoe ianao rehefa tsy mandray adidy ianao amin'ny fikarakarana ny razana de sorona aminao ny lovanao zany eny efa misy amin'izao fotoana zao de eo miteraka frante tsy maintsy manao zay fa atao ahoana moka so de alaina aminay ny tambarinay io mba hivelomana ohatra tsy zany ny tena antony anaovana famadihana fa vo mainka ary ampitambatra ifanohanana tsy misy malagasy mahantra zany manao famadihana fa aorian'ny famadihana de mivoatra amin'ny malagasy aorian'ny fahoriana mahantra amin'ny malagasy zany hoe ny famadihana de endrim-panadiovana ny razana ka ny olona zany rehefa tsy avadika de tsy misy an'izay endrim-panadiovana ny razana izay fa levina amin'ilay fotoana fahatserovana ny fahalasanany sy alahelo zany hoe eo amin'ny fandevenana de fahatserovana amin'ny kalahelo ny maty eo amin'ny famadihana de fahatserovana amin'ny mpifaliana ny fiainana amin'ny mpifaliana ny rahana tamin'iny olona maty iny ka rehefa tsy navadika tao amin'izay endrika amin'ny mpifaliana izay de tsy maintsy mijanona tatsy amin'ny alahelo mandrak'izay lay maty ny olona tsy avadika zany de tsarona amin'ny kalahelo foana ary fianakaviana malahelo ny fianakaviana nireo tsy namadika zany zavatra tena tsikatra zany hoe tena hita mihitsy hoe malahelo lava tandondonina alahelo foana ny olona tsy mahatsiaro ampifaliana ilay razany zany zavatra mitrango zany ary anisany anetananay ny olona tsisy ny teny hoe laivo le razana de ivavao de anaovy an'izao sy anaovan'zay anaovanao azy eo fa ny zava-dehibe tsarovy amin'ny mpifaliana ilay razanao na izy anao fa mbola ny rano no mikirina ao anatinao ny olona tsy avadika zany de miara-levina amin'ny kalahelo ny tenany ary ny raha endrim-panadiovana ny famadihana de zay olona tsy avadika zany de miara-levina amin'ny lotony satria tsy misy fotoam-panadiovana ikarakarana azy zany zavatra lafy tsara ny fomba malagasy avokoa fa lafy ratsiny no voizina mahita ratsy kely eo anatin'le izy zay tsy mazava aminao akoriny azy fa iverinao fa ratsy de iny no entina naharatsiana satria matahotra an'ilay firazanan'le olona matahotra ny firazanan'le olona de le famadihana no ankalaina matahotra ny endrim-pisian'le olona ao anaty fiarahamonina ny fivoarany sy fanajan'ny razana de ankalaina ilay famadihana nefany ny endrikinao ny endrik'le olona ny endrikao tsirairay avy de avy amin'ireo razan'ireo avokoa ary matetika ny olona tsy manana hasin-drazana ho avadika ny tena mpanenjika firazanana
manenjika ny firazana ny hafa, manenjika ny fomba ny hafa io, manenjika ny famadihana. Zay zany zavatra pitranga amin'izao vanim-potoana ankehitriny zao. Eny ary efa oraray zay ny lasa raroto kely aloha ty boky ty raha sitrakao andriamatoa Randriamihanta Victorio araka nambaraka teo zay amresaka moa zany ny taridalana fototra zany ho an'ny fampiasana ny fanoro afina moa zany no hitondratsika anazy ty raha mety aloha satria bidibe ny boky soratanao mantsy nakiroa ngamba nefa netitsika teto raha tsy diso dia ity zany mba tiako resahana kely aloha raha sitrakao fotsiny satria bidibe ny olona manontany azy ity boky zay nosoratany andriamatoa Randriamihanta Victorio fanoro afina tonga dia mahitsy ngambany hoe mitombina amin'izao vanim-potoana na hoe amin'izao vaninandro iainantsika ankehitriny zao ve ny fampiasana nytony ataontsika hoe fanoro afina itony na eo amin'ny fiainana andavanandro mihitsy zany mitombina ve mbola mety amin'izao vaninandro iainantsika zao ve zay ngamba no manazava anazy. Ya rehefa miresakitsika ny fanoro afina dia miainga tany amin'ny astrolojia na ny fanandrona. Efa miresakitsika fanandrona dia miresaka science zany, zava-misy zany, ara-boajanahary zany. Dikan'izany ny fanoro afina na ny radiesthésie dia science izy ireny. Mety misy mivoy azy any amin'ny tontolo finoana fa ny resahana ao anatin'ity boky ity dia maha science ny fanoro afina na science ny radiesthésie. Dia navoaka zany ity boky ity satria maro mampiasa azy tony fa saingy vitsy ny tena mahalala ary maro ny te hampiasa an'ilay izy fa noho izay tsy fisiny ny taridalana sy ny fahalalana ao anatin'izay fanoro afin'izay dia navoaka ity boky ity zany ho taridalana fotsiny ihany fa ho an'ireo efa mpikaroka moa zany dia efa boky hafa zany hoe ity boky ity zany dia boky mety ho an'ny olon-drehetra fa ny tena boky fampianarana momba an'io dia somary boky lehibe ihany zay ho an'ny olona efa te hisehatra eo amin'ny izay fahalalana izay. Fa ny olona rehetra mijanona eo amin'ny atao hoe fahalalana fotsiny ve sa afaka tonga dia mampiasa manao an'le ao anatin'ity boky ity zany dia afaka mampiasa ary afaka mahafantatra mianatra manadiady hoe inona ny mampiavaka ny trangam-piainana rehetrarehetra misy eo amin'ny tontolo misy na ny tontolo manodidina. Zay ny anisan'ny ampiasaina ity boky ity. Ohatra hoe misy zavatra tiana misy olona tsy hita zao ohatra atreto aloha zany dia tsara ny mampafantatra fa raha vao miresaka tsika hoe fanoro afina raha vao zavatra miafina zany na fenina zany dia efa misy izay zavatra misy ary zavatra efa nitanterahana na efa tanteraka no resahana sy fantarina eto tsy miresaka no avy tsy miresaka ny zavatra tsy fantatra ity fa miresaka ny zava-miafina efa misy no resahana ato. Ohatra hoe misy olona tsy hita ohatra ka tiana ho hita mbola velona izy sa efa maty izy zavatra efa miafina fotsiny zany fa zava-misy. Misy zavatra mipetraka ao anatin'ilay toerana anankiray ka tiana fantarina hoe mena io sa mainty sa fotsy dia zavatra efa misy zany fa tsy hoe tsisy zavatra ao fa hoe mety hisy taratasy menamena ve ao anatin'ity boaty ity afa-kerinandro nefa mbola tsisy ninona reny zavatra eny zany dia tsy zava-miafina zay fa zavatra tsy misy zay le hoe miteniteny foana na hoe manaonao foana zavatra foana no tanterahana fa ity zany dia manoro ny zava-misy rehetra ho an'ny tsirairay amin'ny zavatra izay atao izay tianao fantatra rehetra. Ny radiesthésie zany dia efa-njato taonany no natongavany teto Madagasikara fa efa narivo taona maro
nampiasain'ny olombelona azy misy kakana ato anatiny ary tena misy karazany atony zany zao misy sary ilay fisariky igny zany karazana fanoro misy égyptianina zao ato be dia be misy amina firenena maro misy vita amin'ny hazo tsotra sy ny sala am'izany fa lizy ndray zany ity zany tena hoe raha misy olona tena tsy mahafantatra momba ny mihitsy tena tsy mbola niaina mety tsy mahalala zany fanoro zany akory ary ka rehefa mamaky an'ity izy dia voavaly daholo zany fantanina zany ary voamarika ao anatiny moa zany lalak'izoran'ny tenanay teo amin'ny seha-pikaroana tamin'ity nanoratana an'ity boky ity satria nisy ireo ray aman-dreny nisy pretra vitsivitsy izay nampianatra ny tena momba izany nisy ireo mpitaridalana na maître maro zay nampianatra ny tena momba azy ty ary natsapa ny tena ankehitriny fa tokony ampita izany ho an'ireo liana sy te halala. Anao ndre mato Victorio, inona kay ny tombony amina fampiasana ny fanoro zany eo amin'ny fiainana, inona mety ho tombony ihany koa ho an'ny olona zao mahita an'ity boky ity dia inona mety ho tombony ho anazy eo amin'ny fiainana raha mahalala an'izany atao hoe fanoro hafiny zany sy ny sahala amin'izany? Any ivelany tsy nisy nahafantatra ny zavanitranga teo amin'ny fiainana. Ohatra hoe raha misafidy ohatra napetraka ao anatin'ny boky iny misy rano hitanao eo dia misy teraka fisalasalana be miteraka tebiteby hoe ty rano ty ve azotron'ny omby ohatra, ty rano ty ve misy zavatra mampiaya dia zay no fantarina amin'ity boky ity, zay no fantarina ao anatin'le hoe fanoro afina hoe inona zava-miafina ao anatin'nyito rano ito, sao dia rano mapetratra, sao dia rano tsy mahasalama, sao dia rano mitera-doza. Dia zay no fantarina amin'io zany hoe ahafahana maka fanapaha-kevitra amin'ny zavatra zay atao fa saingy tsindrina tsara dia ny hoe zavatra efa misy no fantarina fa tsy zavatra foronina. Oviana ny maty na hoe iza no vadiko sy ny alina tsy mety zany tsy mety fa misy zavatra mampisalasala aminao hoe andevy za sa hijanona raha ohatra ka ho any amin'ny Batomanga ohatra ny fianakaviana dia afaka manao fanoro kely aloha dia teo ohatr'zay ohatra azo raisina ihany koa hoe maintimainty ny atao anatin'ity zavatra ity sa fotsy folo nisan'ity sa roapolo telo sa efatra zavatra tahaka izany zany hoe io le vehivavy dia mety vera ty mivadiko sa tsy tia sa tsy mety zany ohatra lasa mivelatra be fanontaniana zavatra tsy fantatra zany satria mbola tsy vadinao izy fa rehefa vadinao indray izy no anontaniana hoe inona vehivavy ety sa tsy vehivavy, inona ny andraikiny ao anatin'ny fiarahamonina, misy endrim-panontaniana fomba fampianarana momba fanontaniana ihany koa ao anatin'izy io satria fomba hoentina anankiray mampitombona amin'ny fanontaniana sy ireo karazan-javatra maro samihafa eo amin'ny tsirairay. Eny ary zay mahakasika an'ity boky ity tsy hivitsika ihany izy amin'ny famaranana vongama ny fomba ahafahanareo ihany koa maso sy manjifa an'ity fa iresaka kely mahakasika ny vokapikaroan'ny MA.I.HA ny hoe malagasy Iray Hasina dia mato misy anam-pinekasa raha sitraka ao vondrona lehibe mantsy ilay ataontsika hoe MA.I.HA be dia be ny olona mipikaroka manam-pahaizana mpandalany fomba pikabary be dia be ka inona ny andraikitsireo ataontsika hoe mpikaroka sy mpampiasa ny fomba sy ny fitaovana zany raha miresaka an'izay ataontsika hoe vokapikaroan'ny MA.I.HA zay tsika tokoka. Maro dia maro tokoa satria mihoatra ny 4 arivo zao ny mpikambana ao anivon'ny MA.I.HA amin'izao fotoana eto Madagasikara. Zany hoe 5.7 arivo eo izao no misoratra anarana farany. Zany hoe nahato ny fisoratana anarana zany tao anatin'ny heritaona amin'izao fotoana fa hanomboka indray izy zany anisan'ny antony anankiray lehibe no joroana amin'izao fotoana hoe itoy indray zany ny fisoratana anarana ho isan'ny mpikambana sy ny fianarana eo amin'ny nivon'ny MA.I.HA. Zany hoe raha Madagasikara zany dia misy mpikambana MA.I.HA avokoa, ny foko rehetra misy eto Madagasikara dia misy MA.I.HA avokoa ary ny fomba foko tsirairay misy eto Madagasikara dia ananany MA.I.HA avokoa
zany hoe nanaovana fanadiadiana zany hoe rehefa mpikambana ao anatin'ny MA.I.HA zany ny olona iray dia mpikambana mpikaroka izy fa tsisy mpikambana mpianatra ao fa mpikaroka avokoa rehefa miditra ho MA.I.HA ary tsy maintsy mitondra ny voka-pikaroany mety velora ohatra hoe mianatra aloha de mikaroka de zay avo lasa mpikambana aveo rehefa mitondra voka-pikaro tsy mety zany hoe raha toy ianao misy de misy fanadiadiana atao ny tontolo misy anao zany ny fikambanana MA.I.HA zany tsy hoe fomba malagasy any no hitao fa na iresaka mekanika ary ianao de mety miditra ao anatin'ny MA.I.HA fa efa misy endrim-panontaniana be da be ao hoe inona am'ilay fikaroana na le tontolo misy anao ny azonao entina ato anatin'ny MA.I.HA misy mpanasa lamba ohatra miditra mpikambana ao MA.I.HA izy de hoe inona zany mba ataoko de ny komity manokana vomera zay natao hamoaka an'ireny no manome rehefa aveo hoe ny fiainana manokana iainana ara-tsosialy ny olona mivelona mifanasana lamba manahoana de ino no anaovana fikaroana tsy hoe rehefa manao fikaroana ianao de tsy maintsy manoratra tsy maintsy ianao mamoaka mibokinao fa misy komity mitsanganao de reny manao fanadiadiana manahoana koa ny toetranareo mpanasa lamba tony eo amin'ny lafiny fivelomana amin'ny fiainam-panambadianareo ny tontolo misy anareo sy ampahalalana tahaka ny ahoana ny tena iainanareo manahoana ny fiainanareo eo amin'ny hoe manala ny lotony hafa ny antom-pivelomanareo misy fanontaniana be da be anaovana fikaroana tahaka izay ihany koa ny olona efa navita fianarana ohatra izy hoe ingénieur de adiadiana momba zay de izy manao mena fanontaniana indray izy ohatra ny asantsika mpanao gazety any hoe manao investigation enfant ny trangam-piainana anankiray fa ny olona tsirairay zany de afaka miresaka daholo afaka manana zavatra ho velarina ao anivon'ny MA.I.HA ary ohatra zao hoe misy dokotera ao amin'ny MA.I.HA maromaro zareo ao anatin'ny équipe scientifique amin'ny MA.I.HA de ireo no manao fanadiadiana scientifique an'ireny fikaroana zay natao reny misy mpampianatra ao MA.I.HA maromaro izy ireo de reny no manao an'ireny fikaroana ny zavatra rehetrrehetra resahana fa saingy ny mampiavaka amin'ny MA.I.HA fotsiny de tsy zay rehetra no karoanao amin'ny MA.I.HA de azo avoaka ho an'ny mpiarabelona fa mivoaka ho an'ny mpikaroka ao anivon'ny MA.I.HA arakaraka ny sokajy-pahalalana misy azy ihany koa nefany zany hoe raha mpitsabo ianao de manana voka-pikaroana be da be momba ny zava-maniry sy ny fitsaboana ohatra ny mahalinanao de misy ao ny olombelona sy ny fitsaboana ny mahalinanao de misy ao ny sakafo sy ny fitsaboana misy zay sehatra rehetrrehetra tianao fatarina zany de anana MA.I.HA satria misy fikaroana tsy mijanona zay mitoy foana ny fomba mampanao samihafa manerana Madagasikara dia misy mpikambana nanao fikaroana avokoa ary rehefa manao fikaroana MA.I.HA de miditra lalina ao anatin'izay fikaroana zay ataon'izay zay no mahatonga le izahay rehefa miakatrainao manjery ohatrao somary afafa fijery zay indraindray na le fomba fanazavana satria tsy teanao an'le fahalalana hoan'ny sarambabeba-oaka nefa ihany koa ny ezaka ihany koa mba le ho takatry ny rehetra ny zavatra resahana amin'ny tony ainao manjery tony raha eo anivon'ny MA.I.HA fa misy ny zavatra tsy azo tsy ho takatry ny rehetra ary mety hiteraka disadisa-piarahamonina mihitsiny aza rehefa MA.I.HA no miresaka lalindalina loatra ka reo ohatra hoe manana sokajy-pahalalana ao MA.I.HA izy zay misy laharana manokana raha ohatra ianao zany manazava resaka tahaka izao de tsy maintsy any amin'ny sokajy voalohany na premier degré ny zavatra resahana
ho an'ny vahoaka satria manana ny fandraisany azy nefa ny fahalalana anankiray resahana iny dia misy sokajim-pahalalana hatraminy amin'ny fahaenina amby folo zany hoe 16e degré iny fahalalana anankiray iny rehefa izay zany ny resaka trano ohatra dia afaka miresaka trano hatrany amin'ny premier degré hatramin'ny 16e degré zany efa misy zavatra efa tontolo miafina sy ny ara-panahy momba ny trano efa voaresaka ao avokoa ary misy kajin'olona afaka iresaka zay dia ny zavatra etra ao anatin'ny MA.I.HA zany dia misy sokajy ohatr'izay daholo misy heviny ohatr'izay daholo zany hoe tsy hoe le fomba hitondranay azy eto akory no faratapon'le fahalalana fa ny farany ambany indrindra miendrika ho an'le fiarahamonina no azona hitondrana an'le izy mba tsy isiny ny disadisa anisan'ny fikarohana zao ohatra anisan'ny navoaka MA.I.HA tamin'ity taona ity ny fomba malagasy ny eo amin'ny lafiny ara-pomba zay dia rehefa avy mandalo fiainana sarotra na ao anatin'ny fotoam-pandalovana fiainana sarotra ny olona tsirairay dia fomba malagasy midio manala ireny zavatra ratsy ireny ohatra hoe ny ao-mpandala fomba malagasy zay ohatra hoe avy manao mamonjy fahoriana dia fomba malagasy ny atao dia miselatrafo mandingana afo hoe ahodina amilo ny afo dia alatsaka eny avelany tsy zay vao miditra amin'ny trano misy ny fomba malagasy rehefa misy fahoriana dia misasa mandeha mandro amin'ny rano mandeha sy ny karazany dia misy ihany koa ireo karazany zavatra fampiasan'ny malagasy ohatra hoe rehefa avy any amin'ny fahoriana dia midio amin'ny fanazava ody fady mandrava sarotra re zavatra zao ohatra efa fampiasan'ny malagasy hatramin'izay fa taty aoriana zany manahirana be zany mikiky tapakazo zany amin'ny fiarahamonina sady hoe isaky ny andro ianao dia lasa mikika an'le tapakazo dia atao dia tanehana dia atao an'izao fa ireo zavatra rehetra zay vita amin'ny zava-maniry eo anivon'ny MA.I.HA dia vita ranomanitra avokoa vita huile essentielle loa menaka vita teinture mère vita eau florale zany hoe ny malagasy zany dia efa mitovy laharana amin'ny any ivelany hoe tsy mikiky tapakazo tsony izy fa efa mampiasa ireo endrika ilay tapakazo amin'ny lafiny fitaovana zany hoe mitovy amin'ny neniny voka manana laboratoire manokana ny MA.I.HA ary amin'izao fotoana zao raha venana kely hoe fidiovana dia anisany ampiasain'ny MA.I.HA zany zao voaka amin'izao fotoana ny savony maito io savony maito io dia savony vita amin'ny mandrava sarotra fanazava ody fady zany hoe tena natao hanalana ilay zavatra mifadiditra na hanalana faditra ireo olona izay nandalo fotoatsarotra na misy zavatra ratsy manaraka azy na mambomba azy na aretina na trangam-piainana maro samihafa zany hoe rehefa avy any amin'ny fahoriana zany malagasy amin'izao fotoana dia tsy voatery aprehatra afo tsony sy andingana hafa fa misy efa savony manokana natao ho an'izy ireny zay le antsoinay hoe savony maito dia zay rehetra mampiasa le zany dia malalaka dia ny olona rehetra afaka mampiasa ary efa hatramina mpitsabo zao satria efa misy ekipa scientifika mihitsiny manao an'ireny fikarohan'ireny rehefa vitan'ny pikaroka hafa zany hoe zao ny zavatra tsara misy ampiasain'ny olona dia efa vita savony dia ampiasain'ny rehetra ohatrany koa le savony le hoe havozo ny savony havozo indray ny hery zany dia anakiroa ihany hery manosika na hery misitona ny savony havozo indray dia savony natao hisariana zany hoe haliana sy manaitra zay ny antom-pisiny ny savony havozo zany hoe ny savony havozo zany dia ampiasain'ireo olona zay mananjavatra tiana
hisarian'olona. Misy olona tena mahatsapa mihitsy le za de tsy hitan'ny olona mihitsy ny fisiko ao anaty fiarahamonina. De reny mampiasa mandro amin'ny savony avozo na mampiasa manasa lamba amin'ilay savony avozo mba hisongadina ny antom-pisiny amin'le fotoana anankiray. Tsy mila finoa zany fa ny anitra hoetin'le izy de izay mihitsiny hoe natao hasarika sy alinan'ny olona. Zay no asan'ilay savony avozo. De misy ihany koa ny efa vitany MA.I.HA ny shampoing vita amin'ny kinana, shampoing kinana, misy karazana baume isan-karazany. Baume mamandresy zay mivoaka tamin'ny fotoanan'ny coronavirus, tamin'ny fotoanan'ireny fibohan'ireny zany no namoahana ny baume mamandresy zay natao hitsabonan'ny olona. Vita amin'ny sakamalao izy io sy ny mandravasarotra zay ampiasain'ny olona hoentina hiady tamin'ny coronavirus. Ireo ekipa scientifique ao anivon'ny MA.I.HA zany no namoaka azy ireny. Maro zany reo fikarohana zay efa vita ao. Ohatra hoe amin'izao fotoana zany de mampiofana momba fanenomana zao ny MA.I.HA na ilay tenina, zany hoe mampianatra ireo olona tanora zay te iroso amin'izay fomba fanenomandamba izay hoentina hivelomana indray eo amin'ny fiainana. De zay no anisany ampianarina. Ka rehefa mianatra ao MA.I.HA zany de misy endrika maro samihafa no ampianarina amin'izay fotoana fa tsy hoe mijanona fotsiny amin'ilay fampianarana tomomahazatra hoe eto aty atsofokatoko fe de mivoaka de zao fa misy heviny ary misy dikany maro samihafa izy ireny zay ampianarina ny olona. Ohatra zany zao tsara mampafantatra atsika fa sy ho atsika rehefa mpanenina na mpanao tenina any amin'ny faritra rehetrarehetra na eto Antananarivo efa manao lamba amin'ny nosan-drazana de tsy mitovy amin'ny lamba hitafiany velona. Misy vavaka manokana atao rehefa manao lamba hitafiany velona. Zay no ampiasana an'ireny fomba fanisa ireny. Zany hoe atao aloha zany le tenina efa misasaka le lamba na vao manomboka kelikely ka hita fa tena matotra hatramin'ny farany de alefa amin'izay lay isa hoentina hirariana soa an'lay tompon'lay lamba. Zany hoe lamba hivelomana izy io fa tsy lamba minosana maty na samy landy ary. De zay midika le hoe le manisa le hoe isa namontana. Alefa zany le isa anankiray de atao hoe isa namontana de verina izy de mandefa andro indray roa ny aviavy verina indray mandefa fahatelonay de telo fangady efatra fito dimy ny dikan'iny de azavaina tsirairay mihitsy hoe dikany hoe isa namontana. De ilay hasin'ilay olona mitafy an'ilay lamba no resahana amin'izay fotoana zay de fantatry ilay mpanenina mihitsy zay hoe mba ho zao anie ny olona mitafy an'ity lamba ity. Roa ny aviavy zany lamba mahasarika mety ho an'ny olona ary mahaliana ny fiarahamonina ary hoentin'ilay olona hampisongotra ny fiainany. Roa ny aviavy, telo fangady fikatsahana ny tsara rehetra sy masoan'ilay olona tompon'ity lamba ity. De efatra fi zany hoe tena ny fandrohizana ny zavatra tsara ny antony nanaovana ity lamba ity ho anazy. Zany hoe misy vavaka lava be zany atao. Zay natao hoe lamba ny malagasy zany io lamba io de tsy ataotao foana. Ary efa tolotra n'le olona tompony ary io lamba io de mbola teny arahana tsodransy firarintso manao hoe rovita alohan'ny aina. Zay ilay lamba. Ho an'ny maty indray de misy fomba zany rehefa manao an'iny lamba mena iny de misy fomba malagasy ary manao hoe ny olona rehefa manomboka miditra eo amin'ny fitopolo taonany eo de manomboka manamboatra lamba mena mandeha mikomanda lamba mena manokana mihitsy hoentiny ifinosany ramaty. Be da be ny antitra mbola manao an'izany. Reny olo reny dia maneho sahadiny zay
hasiny fahafatesan'izay zany hoe ny ray aman-dreny be mpanao an'ireny dia ny ray aman-dreny be tsy manola janaka tsy satria mantsy ohatrany tsikatritsika ohatra ao anatin'ny fianakaviana misy dadabe na bebe rehefa marary mafy izy dia misy zafiny na zana na vinatiny maty dia verina lasa sitrana tsara indray izy dia misy an'ireny mpitranga foana ao reny olo ireny le tsy sa mitahiry lambamena satria io lambamena io dia milaza avy hatrany ny fanekena ny fahafatesana zany hoe tsy maty noho ny ataony na noho ny ratsy ataony ilay olona fa tena hoe manaiky an-tsitrapo ny fahafatesana rehefa tonga ny fotoana elany eto amin'ity tany ity dia izay ny antony ividanany lambamena sy ametrahana an'io lambamena io ao amin'ny toerana misy azy ao an-tranony efa voatahiry melony lambamena ifinosany raha maty izy ny olona manao an'ireny zany dia endriky ny fahatsara-po ananany ary matetika aza dia isaky ny misy zafy ny teraka dia manatonany izy mitsodrano ary ny tena ataony ny ray aman-dreny be amin'ireny fotoana ireny dia miteny hoe matesany alohan'ny alahy zany hoe ilay ray aman-dreny ilay bebe na ilay dadabe dia manozona ny tenany eo hoe raha tonga fahafatesana ka itsika zasy ianao no isafidianana ho faty dia zany tokony ho faty alohanao manolo tena manao an'izay ny ray aman-dreny fomba anankiray lehibe ho an'ny taranaka mihitsy ataony ray aman-dreny be ireny zavatra ireny dikan'ireny dia hoe tsy avy aminy ary tsisy idirany ary tsy misy fiatraikany amin'ny mihitsy reny fahafatesany zanany na ny vinatony na ny zafiny ireny fa tena lahatra rabojanahary aminy fa raha vao tsy manao an'izay izy sasany dia tena minimihitsy raha vao misy maty ny zafiny na ny zanany na ny vinatony na ny avana akaiky dia tsy manatrika any mihitsiny izy satria tsy te hotodinina tsy hotody aminy ilay trangam-pahoriana zany zavatra any anisan'ny masarotiny amin'ny malagasy daholo ka anisan'ny azavaina sy ezahana ho fantatry ny taranaka ankehitriny hoe zay ny dikan'ireny fitehirizana lambamena ao an-trano ireny ataon'ireny antitra ireny mba ilazana fa manaiky ny fahafatesana ara-bojanahary izy ary manaiky ny fahafatesana izy rehefa tonga ny fotoana tsy maintsy elany eto fa tsy ilay olona mitahiry ody ratsy na mitahiry fomba ratsy mba tsy ho faty alohan'ny hafa zay zany ny endrikiny anisan'ny betsaka mantsy ny ray aman-dreny mbola mitahiry an'izany ary fantatritsika fa tsy de resahany reny zavatra reny fa dia bebe anay dadabe anay mitahiry lambamena ao aminy ao tena mahatsiravina mihitsy nohatrao mampatahotra mijery ali io ny finosany raha maty tsy fampitahorana fa tena fametrahana fanekem-pahafatesana amin'ny fotoana tsy maintsy andehanany izy ary reny ary vao mainka mahela velona azy ao anatin'ny fianakaviana enary andriamato randriamianta Victorio tapitra ny fotoana atsika madehibe ny fotoana ora ray sasany sady zay araka zany dia makasiraka anao anankina sain'ny fandarana raha misy afatra maranantsika azy ary ya anisan'ny zava-dehibe raha ny fanirina dia maro dia maro ireo zavatra tiana mientina teto amin'ny gaskara sy ho fantatry ny malagasy rehetra tsy ampafiry ny tiana ho resahana reny zavatra eny nezana ihany ny tsaingotsaingoka zay kely azo nazavaina tao anatin'ilay izy fa ny tsara apetraka amintsika dia fahalalana ireny ary voka-pikaroana teo anivon'ny MA.I.HA
mbola lavitra ny lalana amin'ireny fikaroana rehetra zay resahan'ireny fa raha mety aminao dia arao raha tsy mety aminao a dia adidinay ny mizara sy mampafantatra aloha amin'ny vanim-potoana ankehitriny a fa mbola ho avy ny fotoana ilainao azy a dia hitady ihany fa izahay kosa dia ezaka ny ametraka n'ireny voka-pikaroan'ireny a ho an'ny malagasy ankehitriny sy ny taranaka ho avy makasiraka indrindra be dia be ny resaka tena tsy ampy ny adiny ray sasany kanefa ny nareo natokantrano any raha mbola misy fantaniny raha misy fanampanazavana raha mila n'itony boky itony zay ilainareo rehetra makasika ny vahintsika efa eo fahita lavitra io ny alarana ho anareo zay meno ny onjapeo mety tsy mahita dia tononoko 03436 453 93 03436 453 93 ny orange kosa dia ny 032 02 503 40 032 02 503 40 makasiraka indrindra tompoko nakilasain'ny fantarana miraso ana gaskara dia miraso ihany koa ny mpijery sy ny PN ny Real TV izao antsika rehetra niaraka taminay tany atokantrano tany mirary farany herinandro mafinaritra ho antsika rehetra ifandarana kosa mamefy aminao amin'ny alatsinainy indray veloma tompoka Matezatol manolotra anao ireo amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary.